Tonga eo amin'ny andro fahaefatra ny amin'izao famelabelarana ara-tsotra masina zao tsika rahalasy anabavy malala koa dia fifaliana ho ano mbola miarabanareo ndray amin'ny alalan'izao horonan-tsary anarahana ny famelabelarana amin'ny apokalipsy zao. Androany dia lohevitra anankiray ny amin'ilay mpifanandrina resy no resantsika. Io no namaky ny ady voalohany. Nahoana tsika no manomboka any amin'ny resy satria mba ahafahantsika mifototra amin'ny fandresena dia fantarina ilay mpifanandrina resy. Mialohan'ny hidirantsika amin'izany anefa dia manasanao ndray hanondrika alohanao hivavaka sika. Tompo malalo tsy mitsahatra ny misaotra anao zay no ny fotoana rehetra nomenao fahasalamana, hery tanjaka, fahavitriana anaraka an'izao famelabelarana ara-tsoratra masina izao. Diovy zay mba ho afa-kelo ka ry sasa ho afa-pahotana satria fantatray fa olombelona mpanotra zay ray malalo tsy manana fahamendrena zay. Aoka ny tananao mahery mihitsy no anaisotra izay tsy nambolenao tao anatinay ka ny fananao masina hiasa aminay ary ahatonga anay ho mpandresy manaraka ny Kristy. Sokafo ny fonay sy ny sainay ary reto vahoakanao zay manaraka sy miaino an'izao famelabelarana izao mitsidia azy isa-tokantrano ianao Andriamanitra ka hanolotra fitahiana ho an'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny resana teo dia iresaka manokana ny amin'ilay mpifanandrina resy isika. Araka ny teneniko teo, izy no namaky ny ady voalohany. Izy no nanomboka nanao ny dingana mba ahafahana mahatateraka ny ady tany an-danitra. Io mpifanandrina resy io zay efa tononontsika ety am-piandohana sady moa ny anarany dia tsy iza fa i Satana izany. Manana ny fomba fiady ny Satana, manana ny fomba hataony mba amitana ny olona tsirairay avy zay mitady hiandany any amin'ny Kristy. Ary sotra masina moa dia miteny mihitsy fa na ny olom-boafidy aza raha mbola azony atao dia ho fitahany zany. Ka manana fomba fiasa manoka ny Satana. I Satana dia miafina ao ambadiky ny hafa mandrakariva izy. I Satana tsy miseho mivantana fa ao ambadiky ny hafa izy no miafina azafady. Ka ny apokalipsy no manala ny saritava zay tsy ahafantaran'ny olona maro ny tena marina momba ity Satana ity. Io boky ny apokalipsy io araka ny manala sarina azy ao tsika no afaka mijery ny amin'izay fomba fiadiny Satana ao anatin'ny fandresen'ny lahatra eo amin'ny olona. Voatonona indimy amin'ny dimampolo amin'ny apokalipsy zany hoe isaky ny toko anankiroa dia voatonona indimy izy. Isaky ny toko anankiroa amin'ny bokin'ny apokalipsy dia voatonona indimy Satana. Indimy amin'ny dimampolo izy ny voatonona ao anatin'ny bokin'ny apokalipsy. Profo zany fa tsy afa miafina eo anatrihan'ny alasarin'ny apokalipsy mihitsy izy. Tsy afaka isaky ny misy toko anankiroa dia voatonona Satana. Tsy afaka miafina Satana satria abaribarin'ny apokalipsy. Isan'ireo alasarina ataotsika amin'ny fianarana bokin'ny apokalipsy zava-miafina momba ny Satana. Diniatsika ato zany ary iariary eto ity zavatra ataon'ny Satana ity. Manana anarana dimy samihafa Satana zay azo anonana azy amin'ny apokalipsy. Jerentsika ny apokalipsy toko 12 ny andininy fafito ka hatramin'ny 12 dia hitatsika ao reto anarana ireto. Voalohany indrindra dia ny dragona, ny faharoa dia menarana hely, fahatelo dia voly, fahaefatra Satana ary ny fahadimy mpiapaka. Dragona, menarana hela dia voly, Satana lay mpiapaka. Rehefa misy zany olona tia miapaka dia maka ny toerany Satana zay. Ny apokalipsy 12:7 ka hatramin'ny 12 andeo vakitsika zay nahitatsika an'ireo anarana an'resana teo ireo. Ary isy tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona ambanin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naresy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia le menarana ela zay atao hoe devoly Satana zay mamitaka an'izao tontolo zao dia nasera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa nasera niaraka taminy. Inona moa zany ny antony nahatonga an'ity ady ity? Satria nisy ady tany an-danitra. Inona ny fositry nampisy an'ilay ady? Atao hiverenantsika any amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Ka ny Isaia 7:10 ny andininy 12 ka hatramin'ny 2:12.
Isaia 4:10 ny 12 ka hatramin'ny 4:10 zao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao ilay fitarikandro, zanaky ny maray, voakapa ianjera amin'ny tany ianao ilay mpandripaka firenena, ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no akarako, ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, hiakatra ho any ambonin'ny avoan'ny rahona ka ho tahaka ny avo indrindra. Izany no zava-natao an-tsain'ny Satana, zany hoe fikasana aka ny toeran'Andriamanitra, fieritreretana aka ny toeran'ilay Andriamanitra lehibe. Zay ny fototsy miady teny an-danitra rehefa nitsiritin'ny Satana izay toerana nisy an'Andriamanitra, rehefa niriny lalina ilay toerana isy an'Andriamanitra dia niraikitra niady, nisy fifanoherana tao, dia inona ny vokany? Lucifer na ilay fitarikandro lasa nivadika ho Satana na fahavalo mpifanana. Lucifer ilay mpitariky azavana. Zao no lazaina Ezekela 20:20 sy ny 5:10 ary ny 7:10. Ezekela 20:20 5:10 ary ny 7:10. Ianao dia kerobima voahositra izay manaraka fa voatendriko ianao. Tsy nanantsiny ianao tamin'ny alehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mara-pahita eloka teo aminao. Niavinavina ny fonao noho ny hatsara-tarehanao, efa nahasimba ny fahendrenao ambanin'ny famirapiratanao ianao, nazerako eny an-tany ianao. Zany ange ny toerana nisy an'ny Satana, kerobima izy teo aloha, saingy zao niavinavina ny fony dia nazeran'Andriamanitra izy. Indraindray tokoa ange ty hatsara-tare ty mahatonga avinavina raha lasa anabavy malala e. Miferitreretana ny tena ho zavatra, ho ambony noho ny hafa, ho tsara noho ny hafa, dia mitondra avinavina, kanefa ny vokatry ny avinavina dia nilazaina fa nazera mitondra fitotongana. Zao anefa ny tena loza sy ny tena matsiravina tamin'ity fomba fiadin'ny Satana ity, rehefa ny avinavina ka nazera tety ambonin'ny tany izy, dia zao ny 4 amin'ny Apokalipsy 12:12, Apokalipsy 12:12 ary ny rambony dia manarany ampahatelon'ny kitana amin'ny lanitra ka nanjera azy reny ho amin'ny tany. Tsy nandeha irery Satana, fa ny ampahatelon'ny anjely teny an-danitra dia nofoany ary nentiny niaraka azy tety ambony. Mpitaona namany Satana, manao ny fomba rehetra izy mitaona namany, ka ny tena olana zany rehefa lavo Satana, rehefa nanao ny fomba rehetra izy hitaomana namany, dia kay tsy nijanona ho anankiray zany dia voly, tsy nijanona ho ray fa tonga marobe. Zao lazain'ny Marka 5:5 sy 7. Jesosy efa nanao taminy hoe mivoa amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto, ary izy namaly hoe leziona no anarako satria maro izahay. Tsy lasa tokana intsony Satana, tsy anankiray Satana fa maro izy, maro. Ary zany ny mila fitandremana sy fahamailona amin'ity asan'Andriamanitra, amin'ity fanaranan'Andriamanitra ity. Mila mailo ianao, mila mailo isika, fa i Satana dia tsy tokana. Ilay avy kerobima nanaloka tany an-danitra, ilay mpitondra hazavana tany an-danitra, zay nitaona namaka ny anjera tety ambonin'ny tany, dia maro izy, ary raha maro izy, ahoana ny fihentsony tonga tety ambonin'ity tany ity? Inona ny zavatra niseho? Ny Apokalipsy 12:12 dia zao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy: loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fanidina ao aminareo dia voly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Tao anaty fahatezerana tanteraka ny natongavan'ny Satana teto amin'ity tany ity, ary ao anatin'izay fahatezerana zay, araka ny resahana tery am-boalohany, dia nampiasa ny sarotavany amin'izay ny menarana, nampiasa ny sarotavany Satana. Zao voalaza amin'ny Korintianina 2:1, Korintianina 2:1 ka ny 9:12 sy ny 5:12. Korintianina 2:1, ny 9:12 sy ny 5:12. Ary tsy mahagaga zany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaky ny anjeliny mazava, koa dia tsy zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony komba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompony fahamarina. Mialoka ao ambadiky ny zavatry Satana, mialoka ao ambadiky ny endry toe-javatry Satana, mialokaloka ao ambadiky ireo mpitondra fivavahana sy ny mpitoro-tena izy. Zany mihitsy no ataon'ny Satana, miafinafina any ananinanany. Zao ihany koa ny fomba fiasa, miady amin'ny fahamarinana izy. Apokalipsy 2:7, Apokalipsy 2:7,
de atezitra amilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha ady am'zanany sisa izay mitarina ny didin'Andriamanitra sy mitarina ny filazana an Jesosy. Tezitra Satana, tezitra Satana, de lasa izy miady amilay vehivavy, de tsy izy ny vehivavy ndresantsika teny fa ny fiangona, de miady aminy sy ny zanany sisa de ny zanak'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany rehetra zany de mampanjaka ny fahamaizina ny Satana. Efesiana 4:9-12. Efesiana 4:9-12. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizinana izao de amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Manao ny heriny rehetra Satana, manjaka ao anatin'ny fahamaizinana izy, mamitaka sy manao fampianaran-diso ihany koa Satana. Zany mbola fomba fiadin'ny Satana zany, manao fampianaran-diso. Na de fampianarana soratra masiny zao aza, tenin'Andriamanitra zao no teneny fa diso. Apokalipsy 9:13 sy 14. Apokalipsy 9:13-14. Ary nahita fa indreo fa namaloto telo tahaka ny sahona avy amin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka, fa fanahany demonira ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy any amin'ny adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra tsy toa. Manao fampianaran-diso, miasa amin'ny alalan'ny mpaminany sandoka sy ny mpitondra fivavahana sandoka izy. Ary ny 5 sy ny 7:20 amin'ny Matio 5:20, ny 5 amin'ny Matio 5:20 sy ny 7:20 de zao ny teny: fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izany Kristy, ka maro no voafitany. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka ny famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao na de ny olo voafidy aza de ho fitany. Zany ny tena mampangovotra raha lasana vavy malala. Betsaka ange no voafitake. Ity zany tsy resaka isa ny problema hoe zay maro anisa ny maro, tsy zany ny problema, fa ny tena aloha zany de ty maro anisa mihitsy no voafitaka. Ary misy olo voafidy aza izay voafitaka ao anatin'izany afatra izay alefan'ny Satana amin'ny alalan'ny fampianaran-diso zany. Tesalonianina 2, Tesalonianina 2, 2:1 ka hatramin'ny 12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tesalonianina 2, 2:1 ka hatramin'ny 12. Aza mety ho fitahan'ny olona kory ianareo, fa tsy ho avy zany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana. Ka iseho lay lehilahy nota de lay zanaky ny fahaverezana, lay manohitra ka manandra-tena ho ambony zay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana ka mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Ny fivavahan'le iny de tahaka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra ary ny famitana momba ny tsy fahamarinana am'izay ho very. Manao ny fomba rehetra Satana satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana zay amonjena azy izy, koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasa ny fahadisoan-kevitra hinony ny laika. Zany no zavatra ataon'ny Satana. Ataon'ny Satana ny fomba rehetra ahatonga ny olona ho resy lahatra amin'ny laika zay apetrany. Ataon'ny Satana ny fomba rehetra andreseny ambabona ny olona amin'ny fampianaran-diso. Ataon'ny Satana ny fomba rehetra ahatonga ny olona hiampanampana sy tady an'izany fampianarana tsy izy zany, satria mifanaraka amin'ny filany sy ny sitrapony, satria mifanaraka amin'izay zavatra metimety aminy. Jaona 4:5, Jaona 4:9 de mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 4:9-7. Izy de mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra marina satria tsy misy marina ho aby. Toetra anankiroa mampiavaka an'i Satana raha lasana vavy ray aman-dreny malala de zao: mpamono olona izy, ary ny tanjony amin'ny famonoana olona de tsy le fahafatesana voalohany fotsiny fa hatramin'ny fahafatesana faharoa mihitsy, de lay fitsanganana ao any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ary mba atongavany amin'izany tanjona izany de zao: fahanany lainga ny olona, fahanany lainga ny olona rehetra zay manodidina azy. Kanefa zao tsy maintsy hisy farany zany rehetra, tsy maintsy hisy farany zany. Apokalipsy 20:1-10. Apokalipsy 20:1-10 de mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny devoly zay namitaka azy de natsipo tany amin'ny fariafy sy ny solofara izay misy an'ilay bibidia sy lay mpaminany sandoka koa. Ary ingana tanteraky Satana raha lasana vavy malala, ary ingana tanteraka ihany koa ny anjeliny sy ny mpanaraka azy rehetra ho aringana izany. Io lay fahavalo rehetra, io lay fahavalo izay efa manovitria amin'izao fotoana izao, ilay tsy tokony hiandanina intsony,
de ilay mpamitaka, ilay mpandaika, ilay mpamon'olona fa ianao raha lasanabavy, ianao ray aman-dreniko malala zay manaraka an'ity fampianarana ity, hoaizy ianao am'izao fotoana zao hiandany amin'iza ary anaraka an'iza fa efa naseho anao ilay mpandresy, ilay resy anahoana kosa ilay mpandresy zay tokony ho arahantsika. Manasa anao am'ty riva ity mba foliana bebe kokoa ny amin'ny toyan'izao famelabelarana izao ka ahitatsika ilay mpandresy dia ilay tokony ho arahantsika de Jesosy Kristy, fa fantatrao ny fomba fiadiny Satana amin'ny alalan'ny lainga sy ny famitahana, ko aoka hiala am'izany isika. Ndao faranantsika izao fotoana izao ka hiaraka anondrika alohantsika sika hivavaka. Ray malalo, misaotra noho ny fampahafantaranao anay ny fomba fiadiny Satana androany. Satana zay miasa ao anatin'ny fitaka sy lainga mba entiny amono anay, ary nampahafantarana anay fa raha azo no atao dia ny olom-bo fidy aza ho fitany. Arovo zay Andriamanitra amin'ny tana maherinao, ka ireto vahoaka zay manaraka ny fampianarana sy ny torohevitra avy amin'ny teninao dia mba anana antoka izy ireo fa hiandany aminao mpandresy fa tsy hiaraka amin'ilay Satana resy kosa. Tanterao zany tompo fa tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.